mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika ravaka malalatra trety alarobia fa eniny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko 17 ny andiny fa 1 ka hatramin'ny andiny fa 5 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesoa, ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina ho aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana ny sisa toeraka eto aminareo, hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehanareo izay alehako tsy azonareo ale. Dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny, didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoko ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Raha mamaky ny soratra masiny testamenta taloha isika dia efa miverimberina amin'ny testamenta taloha ny fitiavanamana, ny fifankatiavana. Tsy dia zava-baovao loatra aty amin'ny soratra masiny testamenta taloha ny fifankatiavana. Tsy hoe aty amin'ny testamenta vaovao akory vao mampianatra ny soratra masina hoe mifankatiavana, fa efa trany amin'ny testamenta taloha mihitsy ny amin'ny fanajana ny fananan'ny hafa, ny tsitsiritana ny fananan'ny hafa, ny anajana izay mety ho maizy azy ny tsirairay avy anatin'ny fiarahamonina. Fa izay mahavaovao kosa ity dia ilay hoe tahaka ny tiavako anareo Jesoa, zany hoe ilay tahaka ny fifankatiavan'i Jesoa sy ny mpianatra na marina koa, tahaka ny tiavan'i Jesoa ny mpianatra no endrika vaovao tokony isehon'ny fifankatiavana sy ifandraisan'ny mpianatra. Zay no mahavaovao azy. Tsy zany no tao amin'ny testamenta taloha. Jesoa zany eto manao hoe tsy maintsy mifankatia tahaka ny tiavako anareo ianareo. Nahoana ary? Toka mijery isika dia mamaraparana ny fivahiniany tetỳ amin'izao tontolo izao Jesoa dia manafatrafatra amin'ny mpianatra toy ny efa tsinjony meloa ve asare, fa toy fanaritaka reto mpianatra ireto na tsy ny mpianatra moa zany fa ny mpianatra teoriana, ny fiangonana, ny zany kristianina, hifanaratsy, hifanambaka, hifanenjika, nefa samy mpino, nefa samy mpiray fiangonana, samy mpiray tanindrazana, samy mpiarabelona, samy mino any Jesoa tompo sy mpamonjy, nefa dia izao mifandratra ary mifandramatra mihitsy any amin'ny fotoana sasany, mifanozona, hita ao anatin'ny fiainan'ny mpino amin'izao andro ankehitriny zao zany sanatria ve toy ny efa hitan'i Jesoa ve? Tena rafatra masy izy manao hoe tsy maintsy mifankatia anareo tahaka ny tiavako anareo. Inona moa ny fitiavan'i Jesoa? Inona ny endrika ny fitiavan'i Jesoa antsika? Jesoa tsy mba nitady izay ahasoa azy. Jesoa tsy mba nitady izay hisondrotany, fa nitady izay hisondrotantsika. Nitady izay hanondrotra ny namany Jesoa, nitady izay hanondrotra antsika Jesoa, nitady izay hahatonga antsika ho afaka Jesoa, nitady izay hahasambatra antsika Jesoa, nitady izay hampisy fifaliana, hampisy fahasambarana antsika. Zany namay an'i Jesoa, zany mahadidy vaovao azy. Raha toa ka mijery isika manao hoe nahoana moa no tsy maintsy mifankatia? Voalohany indrindra dia izao, didy io ka tsy azo ialana. Fitaovana tsy maintsy nanany mpino eto ny fifankatiavana. Raha ohatra ka hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao ny mpino, ny fiangonana, Jesoa efa tsy eto intsony fa ny teny manao hoe nareo angeny eto amin'izao tontolo izao hoe miaraka aminareo mandrakariva saingy izao ianareo ny tongotra, ianareo ny tanako, ianareo ny tenako ety amin'izao tontolo izao, dia izao tsy maintsy mifankatia zany nareo, tsy maintsy mifankatia isika. Tsy vitantsika zany ny asa fanompoana, ny asa fitoriana ny filazantsara raha tsy mifankatia isika. Ahoana no ahavitantsika mitory ny filazantsara amin'amponina 7 arivo tapitrisa eto ambonin'ny tany raha tsy mifankatia isika? Ampibody hisy toerana
ny fiheverana hoe zay mahavita rery an'izao tontolo zao, zay mahavita rery amin'ny Madagasikara ny fitoviana filazantsara, na zay mahavita rery mampandroso amin'ny Madagasikara, na eo nareo na tsy eo nareo, zay mahavita rery ny fiainam-pianakaviana, na eo nareo na tsy eo nareo, zay mahavita rery mampandroso ny fiangonanay, na eo nareo na tsy eo nareo. Tsy avako malala ampopody izy toerana mihitsy zany. Tsy nataon'i Jesoa ho vitan'olo tokana na ho vitan'olon-drery na ho vitan'olom-bitsy na ny fitoviana filazantsara na ny fampandrosoana ny firenena na ny fampandrosoana mahatsara ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Didin'i Jesoa zany ny mifankatia. Tsy tsatratsika mihitsy ny tanjona raha vao mandeha irerisika. Ampopody izy toerana ary avy navo-kevitra fiheverana mihoatra zay tokony heverana ny tsy firarahiana ny hafa, ny fiheverana hoe vita rery ny asa fanompoana. Tsy ry havako, tsy maintsy mila ny hafa ianao. Ary io tsy eo anivon'ny fiangonana ihany, fa na eo anivon'ny tany amamonina mihitsy ary eo anivon'ny firenena de zava-dehibe ny fifankatiavana. Somary mampalahelo ihany ry havako, mampalahelo ihany ary mampieritreritra hoe nahoana ary de tonga amin'izao karazan-drazana fisaraham-bazana fifampiatsaram-belatsy zao ny mpiarabelona. Ataovy hoe eto ambonin'ny tany tsy lavitra zany koa tsika Madagasikara, tazantsika ny fifampiatsaram-belatsy miseho amin'ny endrika maro samihafa. Jesoa nge tsy nitiantsika tamin'ny fiatsaram-belatsy, nitiantsika tamin'ny fofeny fitiavana izy, nanasa ny tongotry ny mpianatra izy, namana ny mpianatra izy, namidram-panontaniana izy, manao hoe manan-kanina va ianao, misy ve ao amintsika mpiara-mivavaka, misy ve ao amintsika mpiray tanindrazana, mamidram-panontaniana mpiray tanindrazana aminao ve ianao, tahaka ny nametrahan'i Jesoa fanontaniana hoe mba manan-kanina ve ianareo, mamedram-panontaniana amin'ny fianakavianao, mamedram-panontaniana amin'ny mpiarabelona aminao ve ianao, amin'ny mpiara-mivavaka aminao hoe mba misakafo ve nareo, mba mitafo ve nareo eo. Zany didy zany tiany Jesoa iaina ny mpiray tanindrazana, tiany Jesoa iaina ny mpiray finoana, iaina ny mpino. Fa nahoana reny de tonga am'zao toe-javatra hafahafa izao isika am'ty vanim-potoana ankehitriny ity. Fitezana ve? Ny fitezana ve ny tsy tafita? Sa ny herin'ny ataontsika hoe ny materialisme, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, zany ve ny matanjaka? Toa ka miaino ireo karazan-kira talohany amin'ny taona 10-20 ilazana hoe ny fanabeazana tena nandraikitra lehibe tokoa. De variana ianao amin'ny abetsaka reo hira mitory fifankatiavana, tory mazava-dehibe ny fifankatiavana anarivony ao anatin'ny tonon-kira tranainy malagasy. Ataovy hoe manomboka any amin'ny taona 50 mandrapatonga amin'ny taona 20 eo dia aty amin'ny tena 20 efa somary niova be ihany ny votoatin'ny hira, votoatin'ny fanabeazana. Ary dia mioteny zany reo ankizy aty aoriana, mioteny zany tsika mianakavy. Miaino an'ireo hira tranainy ataovy hoe aty amin'ny taona 20 fotsiny, be dia be nefa tsy tadidin'ny olona intsony, zany Laurent Raza zany, zany Pimbikins, Klim, ry Besamirany hoe te, asa mora mbola hain'ny olona le hira hoe te, ry izavy reny, ry Bobola, misy ara moa amin'ny toerana amin'ny fotoana sasany ry Ralay Vohita, be dia be ireo olona zay ny hira ny fitiava-tany, ny azo midoroboka aza na ny azo midoroboka fantatsika tsara de ny toriny fifankatiavana samy malagasy. Ary tamin'ny fotoan'andro na de ny hira na de ny miaramila aza, asa zay mahatadidy nareo fa tamin'ny fotoan'andro dia nisy atao hoe discomade zay, karazana diska le kely 45 tours reny, dia ny hira ny miaramila rehetra, tsy ny rehetra moa fa ny hira ny miaramila dia tao anatin'ny discomade, tao anatin'ireny diska kely 45 tours reny, de nanana an'ireny nisy atokantrano, de ny miaramila mihitsy ny hira, le hira hoe feonanjomara, ry zatovy malagasy io, zay nirainy ny akademia, de nividiana teny an-tsena vidiana teny mivarotra diska teny, la hira de teny ambavan'ny olona, azon'ny olona niraina teny ambavan'ny olona isy atokantrano, reny hiran'ny feonanjomara, ny hiran'ny akademia rehetra, ny hiran'ny tory fitiava-tanindrazana, hiran'ny taonan'ny olona hifankaty, hiran'ny taonan'ny olona hifandray, hiran'ny taonan'ny olona tsy hevitra ny tena no mahavita tena, hiran'ny taonan'ny olona hisokatra amin'ny hafa.
izy otonjato eny antsika izao nefa am'izao ataontsika hoe roapolo taona ty ambadiky ny taona roa arivo zao de tazanao mihitsy a lay efa tsy firarahina ny hafa intsony, lay tsy fieverana ny hafa intsony, ary dia mamperitreritra misaoran'Andriamanitra fa averin'ny tompo amin'izao perikiopa izao itsika mieritreritra hoe mbola ao anatin'ny fifankatiavana ihany ve, mbola miaina ao anatin'ny fifankatiavana ihany ve ny fiangonana, ny fianakaviana, ny mpiray tanindrazana. Hoy Jesosy eto, didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, aoka hifankaty. Hotsika teo hoe fitaovana tsy maintsy ananana ny fifankatiavana satria tsy vita mihitsy, tsy vitan'olom-bitsy ny fitoriana ny filazantsara, tsy vitan'olom-bitsy ny ady amin'ny fahantrana eto Madagasikara, tsy vitan'olom-bitsy ny ady amin'ny abadona eto Madagasikara. Ataonao ahoana ny ampianatra malagasy 3,7 isan-jato, raha amin'ny antotanisa de mihoatra ny 7 isan-jato ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra, na miambatrambatra aza mamaky teny 7 isan-jato. Atao ahoana no ahavitan'izany samy rery? Ny martiora malagasy dia tany anatin'ny tany amin'ny fotoanan'ny fanenjerana no ny fampianatra mamaky teny sy manoratra, zany hoe Rainy Mangaranama ohatra, Rainy Mangaranama de pastera tao Ambohipotsy, Rainy Mangaranama de tany nandritra ny fanenjehana no nianatra namaky teny sy manoratra, zany hoe ireo olona nay namaky teny, ireo martiora nay namaky teny no nampianatra azy namaky teny sy manoratra. Ary be dehibe ireo martiora zay nianatra namaky teny sy manoratra tamin'io baiboly io tany anatin'ny fanenjehana. Ka nahoana ny samy kristianina tamin'ny fotoanandro any amin'ny mbola tany maizina raha zay na azo ilazana azy, mbola tsisy sekoly nahavita ny fampianatra ny mpino baiboly, iny baiboly madinika kely iny ao anaty labozijabona any amin'ny maizina, any anaty lavabary, any ny kristianina no ny fampianatra namaky teny sy nanoratra. Ary am'izao andro antsika izao misy mpiray fiangonana fa tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 50 isan-jato ny fikristianina ao am-piangonana, be dehibe amin'ny ambanivohitra mahay tsy mampianatra, ary ny tsy mahay koa tsy mangataka ao am-pianarana. Tsy ho tsony lay fiombonana, tsy ho tsony lay fifankatiavana. Tsy milaza koa zany hoe de nety foana ny taloha, fa te hiteny manao hoe tsy mandroso tsika raha mitaha amin'ny taloha azy, raha tsy de nety ny taloha de mbola tsy mety lavitra noho zay azy. Ny fifankatiavana sy ny fifandraisany samy nahoana ary ny olona isika ve no tsy nitaiza sa ny rivotra ienana ankehitriny mihitsy no rivotra mampisaraka sa ahoana? Rehefa koa manala manaitra antsika ary ny tenin'ny Jesosy eto, ndao hifankaty. Jesosy efa niteniny io teoria manao hoe zao nge, raha vao miady an-trano ny fianakaviana, mpiray fiangonana de zao ravy. De tsika rehefa koa manala hitodika am'izao afatry Jesosy nitehiriziny Jaona zao, manao hoe didy vaovao no omeko anareo de mba hifankatiavanareo. Ahoana ary ny inona ny lalana diavintsika raha ohatra ka mamaky ny filazantsaraka ny Jaona sika, inona ny tokony ataontsika mba hatratrarantsika zany tanjon'ny fifankatiavana zany? Voalohany de izao inambaran'i Jesosy ihany, mibanjina an' Jesosy sy ny hazo fijaliana, mibanjina an' Jesosy sy ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa mibanjina an' Jesosy sy ny hazo fijaliana ianao de mahatsiaro olona voafela heloka, ary rehefa olona nahatsiaro famelan-keloka de mahay mamela heloka. Raha mbola tsy nahatsiaro navela heloka ianao de tsy mahay mamela heloka. Ahoana no ahafahantsika mifankaty ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny fiangonana, eo amin'ny sehatra zay misy antsika mahay mifamela? Mety hiteny ngamba hoe ka izy ange tsy mangataka famelana mihitsy, de za foana ve zany tsy maintsy hamela? Jerety ataony dia za ve zany pastera no tsy maintsy hamela azy? Ny valiny izay no izy, tsy tenin'olombelona zany fa tenin'i Jesosy, mahay izy mifamela. Ary raha ohatra ka miditra ao anatin'lay ataontsika hoe tsy fifamelan-keloka de mitombo ilay tsy fifankatiavana, fa tsy maintsy mandefitra,
raha tsy zany dia rava ny fihavanana rava ny fihavanana ary am'izao taona amy farany zao de samy mandiny tera afaka telo herinandro de mifarana ny taona de hoentina ho ifindra amy taona efatra amy roapolo sy roa arivo nay ve niadina reo raitapo niadinareo fianakaviana niaditsika fiangonana niady etsero ho hitsitsika mipita amy taona efatra amy roapolo sy roa arivo ve zany azo atao tsara ny miaraka mamalina zany amy taona telo amy roapolo sy roa arivo rehefa samy miaiky ny tsirairay samy miaiky ny tsirairay eo natria ny azo fijaliany Jesosy manao hoe za koa Jesosy mba diso za mba te handray ny famelan-keloko ka navelanao Jesosy de niteny manao hoe zao no izy rehefa mivavaka nareo de zao manao hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay sanatria zany tsika manao hoe avelao ny eloko Andriamanitra fa ny azy avela sanatria zany mivavaka ataotsika fa Jesosy miteny manao hoe efa namela ny eloky ny namanao ianao de zao avelao eloka efa navelan'Andriamanitra ny elokao de zao avelao koa ny eloky ny namanao na miteny amy tomponao manao hoe za tompo efa namela ny eloky ny namako de mba avelao koa ny eloko zay ny voalohany hotsika manao hoe mibanjina ny azo fijaliany Jesosy ka ny azo fijaliany Jesosy de mitaona anao amela eloka satria voavela eloka ianao fa ny faharoa koa de mibanjina ny azo fijaliany Jesosy ka manavoana tena ina hoe manavoana tena Filipianina toko faharoa miteny hoe ego de matetika efa faniretsika tam'ny folo taona farany tam'ty taona ity taonjato enatsika ity ny hoe ego de zao lay ampipo lay maizy azy ny tena indrandray ny tiana isongadina ary maniry atsika hitrotra azy ndraindray de mahatonga atsika tsy mahavita mifankaty tsy mahavita mandefitra tsy mahavita manaiky ny hafa didy vaovao nomeko anareo Jesosy de zao mba hifankatiavanareo foanana zany la ego lizy angetsy hoe ny olona mahay mifankatia nge ny olona mandefitra nge tsy hoe resy tsy faharesena mihitsy ny fanafoananao ny ego anao fa ekeo koa fa ny hafa manana zay maha izy azy zay rehavako mibanjina ny azo fijaliany Kristy itsika de mitondra zany ampipo zany eo amin'ny azo fijaliany Jesosy mitondra zany ampipo zany mitondra zany fahasorenana amin'ny olona zay mifaneraserano zany eo amin'ny azo fijaliany Kristy zay lalana faharoa fifankatiavana lalana fahatelo fifankatiavana de miezaka koa manatona miezaka miresaka miezaka mifandray miezaka mijery ny tsara amy namanao ndray maka hitatsika ao anatin'ny baiboly apôkrify anankiray Jesosy miaraka tamin'ny mpianatra Jesosy moa tahaka ny vanim-potoana ny antikité rehetra de ny anivon'ny fiarahamonina ma mpianatra nanao an'izany na i Sokraty na i Platon na i Aristote nanao an'izany avokoa reo filozofa rehetra dia eny an-dalana no mitondra amin'ny mpianatra de maka lesona eny amy zavaboary maka lesona eny amin'ny fiarahamonina eny fa tsy de nisy hatrany sekoly tahaka an'izao ainantsika izao de miaraka amin'ny mpianatra Jesosy de ndray maka nahita fatinalika dia sanatrindresaka de rehefa nahita le fatinalika Jesosy dia nitapin'olona mpianatra maimbo iny firazan'ny boky apôkrify dia hoy Jesosy jereo ange ty afotsiny nifiny ty aliky ty jereo ny afotsiny nifiny ty aliky ty zany hoe Jesosy io de mampianatra atsika fa ao anatin'izay mety heverin'ny olona ho maimbo de zao Jesosy mahita zavatra tsara le hoe fankatiava tahaka ny tiavako anareo de zao Jesosy zany dia miezaka mijery ho mitsara ao anatin'ny olona anankiray zay efa heverina ho ratsy mihitsy ary tsika sy de manana an'izany toetsay zany fa tsika aza zay olona heverina ho tsara de jerentsika ndray zay ratsy ao aminy Jesosy miteny na de zay heverina ho ratsy mihitsy ara de zao misy tsara ezao ny mijery ny tsara ao aminy de mety kivona amitsika amina za kosa aloha pastera de tena tsy mahita tsara mihitsy amin'iny olona iny tsy ry havako Jesosy de nitona an'izay ny ampianatra hoe jereo io fatina lika mampitapinorona anareo jereo fa nifiny fotsy be fa noakana moa lazany boky apôkrify azy lazana hoe ao anatin'ny olombelona ao anatin'ny zavatra anankiray de misy zavatra pozitif azo jerena misy zavatra miabo azo jerena misy zavatra tsara azo jerena de tsisy tsara mihitsy kosa ve am'le mpiarabelona aminao na de kely tahaka ninary de zay jerena re afako hotsika manao hoe tsy mora ny fifankatiavana matoa Jesosy ny teny hoe mifankatiavana am'izao taona mifaran'izao ary de manao lakolosy fanairana atsika ny soratra masina filazantsara hoe ndao hifankatie
ary tsy mahavita mifankatia tsika raha tsy ao am' Jesosy rery any. Tsy resitsika mihitsy io tenantsika io, tsy resitsika io ady, io ady am-panahy mampisaraka atsika io, tsy resitsika mihitsy io raha tsy ao amin'ny hazo fijaliany Jesosy ihany. Fiatsaram-belatsia fotsiny na koa hoe zay fotsiny ihany io mety ho fifandraisan'io raha tsy eo Jesosy. Resaka fihavanana ny toro malagasy ny azy de tsoro mihitsy me fihavanana ny resahana, rehefa miteny hoe fihavanana tsika de mazava ho azy fidimy famaly zay. Zay ataonao amiko de ataoko aminao. Fa ny fifankatiavana tsy fihavanana tsy akory. Mbola resy ny toro malagasy lavitra be isika kristianina fa izy de nahafantatra tsara ny fihavanana, fa itsika tsy tena fihavanana no iainantsika, fa mbola ratsy noho ny fihavanana ary nefa tokony ho fifankatiavana. Afaka malala am'izao taona amin'ny faran'izao de hitodika amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Nde ny krismasy tsika am'ty taona ity, krismasy ny fifankatiavana. Ary tiany Jesosy izay ny ainatsika. Ivavaka sika. Tompo am'soranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay ny amin'ny fifankatiavana. Mampianatra anay ny amin'ny mahadidy vaovao ny fifankatiavana tahaka ny tiavanao anay. Tompo, diteny zahay tsy mieritreritra afa-tsy ny mahay zahay anay ary dia adinonay fa misy mpiarabelona aminay, misy mpiara-mivavaka aminay. Mamindrafo aminay raha tsy vitanay ny didy mpifankatiavana. Dia mivavaka izay tompo anisa mpianakaviana, ho an'ny mpiray tam-po, ho an'ny mpiray fiangonana, ataovy mahay mifankatia am'izao taona amin'ny faran'izao. Zay no antony nakanesanao tetỳ am'izao tontolo zao. Zay no antony namanginao izao tontolo zao. Handrava ny hevitry ny fisarahana. Hanaisotra ny rivotry ny fankalana eo anivon'ny fianakaviana amin'ny tany amamonina amin'ny mpiarabelona. Vangio izahay tompo, esory ny amafisampo, ny amafisan-doha, esory reny rehetrareny tompo, fa atao am'izay mba hibebaka hibanjina ny hazo fijalianao Jesosy. Ao aminao ihany misy ny fifankatiavana. De mivavaka izay tompo. Ampahirezo ny kristianina tsirairay am'izao taona amin'ny faran'izao. Jereo reo manana ady am-panahy ampahirezo, jereo reo manana olana ampio, jereo reo manana fahasairanana amin'ny fiainana isan'andro, amin'ny fitadiavany asa, amin'ny fikarakarana ny ankohonana, amindreo fo izy reo tompo. Ary izay kosa ome fo tia namana, ome fo tia havana, ome fo tia tanindrazana, ome fo tianao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. De mitoera mandrakariva Jesosy aty anatinay hananay fifaliana amin'ny fanompona sy ny fanatanterahana ny asanay isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.